Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluariv. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Voasambotra ny Angleterre ny taliny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Romy Andrianarisoa. Raharaha kolikoly, fitakina vola mitetina ray fa 3 miliara ariary tamina orinasa mpitrandraka fatosoa iray no hiampangana ary nisambora ny sampana araha Britanika miady amin'ny eloko abevava azy. Nisorona tamin'ny toerana mahataliny kabinetra azy Romy Andrianarisoa araka ny fanambarana navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika ny ariva teo. Ankoatr'izay, andrasana ny fepetra ho raisin'ireo rafi-pitsarana isan'ny tokony momba ny raharaha ho ireo mpanao politika sy ny mpandinika raharaham-pirenena. Ireo olona mitaky ny fanajana sy ny fampiarana araka ny tokony ho izy ny lalàna no lazaina fa mitarika korontana eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny malagasy miaramiainga izay manamafy fa andraikitry ny antokony mitandro ny fampanajana ny lalàna ho an'ny rehetra eto amin'ny firenena. Nivoaka nanomboka omaly ny valim-panadinana baccalauréat amin'ireo faritra maro raha toka ny 17 ny volana izao ny délibération ho an'ny Antananarivo vosiny manodidina. Ireo mpitsara izay nanamafy fa ny tsara ny fanadinana araka ny tokony ho izy na teo aza ny resaka fanomezana noty fanampiny ho an'ireo mpiadina. Any ivelany, mihoatra ny zava-misy nandritra ny tsunami ny taona 1990 ny zava-misy ao Hawaii amin'izao fotoana. Efa hananika ny 100 ireo namony ainy vokatry ny firetana goava natao an-toerana. Ny andininin'ireo avy hatrany ary. Alatsinainy fa 7 ny volana Aogositra taona 2024 amin'ny mpifaliana trano tomboky lasy tongo vavy no hitsidiany indray ny tokantranonao. Amin'ity alety tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-baovao ary manasa anao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany hoentintsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity alety. Tsisy tsy niresaka ny raharaha Romy Andrianarisoa mpanara-baovao rehetra tamin'ity androany tato anatin'ny 10 taona tokoa tena manao ny atsifanao reto mpitondra ankehitriny reto. Afa-Baraka Madagasikara ny Antsiprianjay ao anatin'ny matoa an-dahatsoratra. Fitondran'iza teto Madagasikara no hoe taliny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika tratra ambody omby maka vola tsiradrariny amina olona na vondron'olona na orinasa. Orinasa efa manana fahazondalana iasa eto rahateo fa te hanitatra ny asany no nakandra matoa Romy vola be ho takalon'izany. Tena mpanararaopahefana ireto mpitondra ireto fa ity ramatoa ity aloha izao no tratra. Azo hitarafana ny fomba fiasa sy ny fifandraisana aman'olona miara-miasa amin'izao fitondrana izao ny nataon ramatoa Romy. Na inona mety ho fanazavana na fanadiovan-tena ataon'ny fitondrana radoelina na nanao congé izy na nankaiza. Tsy congé mihitsy no anarana ny salorany na ny titra ananany. Izay titra ananany izay mihitsy no nampiasainy nakany ny vola be. Mampiasa aditserasera indray mantsy ireo compte maromaro ao anaty Facebook ao anadiovana ny fitondrana radoelina ary dia ilika tanteraka amin'ny ramatoa Romy. Tsy afa-miala amin'izao eloka manala baraka ny firenena manontolo izao ny fitondrana radoelina. Raha mahita loatra ankoatr'izay ny filana arabola hiatrehana fifidianana. Teraka ny aya mitady mpiara-miombon'antoko hitrandraka arena eto Madagasikara takalon'izany mahazo vola be ampandresena amin'ny fifidianana. Sailaza ny tena nandehanany tany Londres sy ny nampaniraka azy na ny praitsy kombakomba taminy amin'ny raharaha io vera matoa Romy Andrianarisoa. Mipoitra tsikelikely ny fomba fiasa mamoehatra fanaon'ity fitondrana radoelina ity. Iverina mbola izy ary ivoaka hatrany ireo atao hoe skandal ataon'ireo tompo-pahefana ankehitriny ireo. Ankoatra ny momba ny filoha radoelina izay tsy manana zopirenena roa na double nationalité fa efa iray ihany sisa izany hoe zopirenena frantsay. Arahany rehetra maso akaiky ity raharaha Romy ity na eo aza ny efa fanapahan-kevitra no raisy ny fiadidinan'ny Repoblika momba azy.
ny andrasany rehetra ihany koa dia ny hoe iza atao anatin'ity fitondrana ity indray no hanao skandala amin'ny manaraka. Na vetivety ny makasika ity raha ity voasambotra ny Angleterre ny taleny kabinetra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Romy Andrianarsoa raha kolikoly fitakiana vola mitetina R2 miliara tamina orinasa mpitrandraka vatosoa iray no iampangana azy amin'izao fotoana izao ary antony samborany NCA na ny sampandrara Britanika miady amin'ny eloka be vabazy trafika sy afera maloto mahavoasaringotra ny olona manodidina ny flo Andro Rajoelina amin'izao fotoana izay tsy vaovaloany izay raha ny fanadihadiana natao onona saina. Ny poka indray ny raharaha mahavoasaringotra ny olona manodidina ny flo Andro Rajoelina voasambotra ny alakamisy teo ny talen'ny kabinetra ny fiadinan'ny Repoblika Romy Andrianarsoa fanaovana kolikoly fitakiana vola mitetina R2 miliara tamina orinasa mpitrandraka vato sarobidy Gemfield no iampangana azy ka nisambora ny NCA na ny sampandrara nasionaly Britanika miady amin'ny eloka behivavy. Romy Andrianarsoa 47 taona sy ny mpiara-miasa amin'ny teratany frantsay Philippe Toubetot no niara voaroroy tamin'ity raharaha ity araky ny fanadihadiana nataony NCA hatrany izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Iampangana azy ireo hoy ny NCA ny fitakiana vola tsy araky ny tokony ho izy amin'ny fanomezan-dalana hitrandraka ho an'ny orinasa Gemfield, orinasa mpitrandraka arenan'ankibonin-tany Britanika. Ity orinasa ity raha ny fanampim-baovao hatrany no ny fahitana fakana vola be sy fanaovana kolikoly kasain'ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika sy ny mpiara-miasa aminy no nitondra ny raharaha teo anivon'ny NCA. Vola mitetina 5,4 livre sterling na manodidina ny R1 miliara sy 300 tapitrisa ariary no notakiany Romy Andrianarsoa tamin'ity orinasa vahiny ity miampipetra-bola 500 amin'ilay tetikasa atao. Raha ny fantatra nisabotsy teo ity talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ity sy ny mpiara-miasa aminy no niakatra fitsarana ary ny tanana amponjavonjo maika mandra-pahatonga ny 9 ny volana septambra izao izay fotoam-pitsarana manaraka. Tsy ivona ny fiandohan'ny volana martsa 2022 no voatendro talen'ny kabinetra teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika i Romy Andrianarsoa izay manana ny zopirenena frantsay. Nahafantarana azy ihany koa na filo teo alohan'ny komision ny fampandrosoana maharitra sy ny éthique des affaires teo anivon'ny groupement des entreprises de Madagascar na ny GEM. Itsakilany ilay voalaza fampiara-miasa aminy Philippe Toubetot izay fantatra ihany koa fampikambana teo anivon'ny équipe TF 261 ny karakara ny assise du développement durable de l'océan Indien na ny ADOI ny taona 2022 niaraka tamin'ny ramatoa Romy Andrianarsoa. Philippe Toubetot ilay teratany vahiny mpiara-miasa aminy izay voasaringotra amin'ity raharaha ity izay fantatra fa aferista tamin'ny fiarahana tamin'ny fanjakana Guinéana tamin'ny taona 2012 ary isan'ny tompon'antoka tamin'ny alatra sy fanaovana osika tamin'ny antso-tolobidina antsoina hoe Beskgate tany Guinée araky navoaka ny gazety numérika confidentielle Afrique. Araka izany manakoako maneran-tany hatrany ny vaovao momba ny Madagascar tao anatin'izay volana vitsy izay. Aty amintsika ny mason'izao tontolo izao saingy vaovao mandratsendrika ny firenena no hita amin'ireo haino vakitsery iraisam-pirenena. Mbola tsy foana ary tsy adino ny fizakany filo Andro Rajoelina ny zopirenena frantsay izay nivoaka tamin'ny gazety sy fampahalalam-baovao vahiny maro toy ny BBC, RFI, Le Monde sy ny sisa noho izao indray mipoaka ny raharaha kolikoly mahavoasaringotra ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny trangana fanondranana are-pirenena sy raharahana kolikoly lehibe tahaka izao izay tsy voavoalohany nandritra ny nafilohany Andro Rajoelina. Efa nisy ny raharaha tamin'ny fotoana ny tetezamita araky ny nambarany kandida ho filoham-pirenena avy amin'ny antoko MTS Ratsiraka Roland nandritra ny fandarana manokana izay nataony 17 Jolay teo. Raha ny ampamoaka nataon'ity kandida ity efatra amin'izay no voatonontonona ny sasany tamin'ireo olona ambony eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Nangataka tamiko zareo Andro Rajoelina anatiny hoe mba tohanana erajona mampianina ary raha ilaina dia zao dia zao ianao dia atao premier ministre dia tsy nanaiky ary ny zavatra niteneniko ary efa niteneniko ianao zay nanao émission tamin'izay ho za hoe zao zavatra angatako aminareo tsy hisy intsony ny fanondranana volamena dia ozy erajona mampianina ozy Andro Rajoelina tsy zahako izy fa SGP zany ankehitriny izy ministre sport Andro Rajoelina ny teny an'izany avy fa ho manaraka an'izany ajanony daholo le trafika rehetra sy ny zavatra ataonareo rehetra io momba le dossier nyresanao za ministre teo amin'izay nisy angamba ny trafika sy ny sisa fa tsy hitako ampabe-maso ary tsy scandale loatra ny androany sinon za tsy nanaiky ary zany ny teny.
aza André Resamp sekretera général teo anivon'ny fiadinan'ny République tamin'ny fitondrana Titeza Mita no SGP ambarany filohan'ny MTS eto. Hatramin'ny androany tsy nisy ny fanambarana na avy amin'ny fiadinan'ny République na ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ankehitriny nandiso io ampamoaka goavana nataon'ny Roland Ratsirakio 20 andro ateorina. Efa fantatry ny filoha Rajoelina tamin'izany fa mpanao aferana volamena sy trafikana are-pirenena ny olona manodidina azy, saingy tsy nisy ny fandraisana andraikitra, ary ny manaitra aza izao mbola notendrena ho ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena izao indray. Mahafantatra izany fanombotriana firenena izany ny filoha Rajoelina saingy mitaza-potsiny, tahaka izany ihany koa ireo rafi-pitsarana isan'ambaratongany. Momby ny raharaha iny Atrandry namoaka fanambarana ny hariva teo ny fiadidinan'ny Repoblika fanesorina tamin'ny toerana. Mataleny kabinetra azy Romy Andrianarsoa. Voalaza ihany koa fa congé ny tena nandritry fotoana nipoahany raharaha io ary tsy nalala ny dia ny tany Royaume-Uni ny fanjakana malagasy. Inona no fepetra ho raisin'ireo rafi-pitsarana isan'ny tokony momba ity raharaha ity ho ny faneho-kevitra ny mpanao politika sy mpandinika raharaha-pirenena tamin'ity androany ity. Onona zay. Ny fanesorana azy amin'ny toerany no fepetra ny raisin'ny fiadinan'ny République manoloana ny raharaha kolikoly mavoasaringitra ny Romy Andrianarsoa taleny kabinetra. Araky ny fanambarana ny voaka io arivo io ihany, tsy nahalala ny fivoahan'ny tany Royaume-Uni ny tompony andraikitra ary voalaza fa congé i Romy Andrianarsoa tamin'ny fotoana nipoahan'ity raharaha ity. Midika ve ity fanapa-kevitry ny fiadinan'ny République ity ho ny fanontanian'ny mpanara-baovao fa tapitra hatreo ity raharaha ity ho an'ny eto Madagasikara. Esorina amin'ny toerana izay voasaringotra amina afera maloto dia mivalona eo. Itaza-potsiny manoloana izany ihany koa ve ireo rafi-pitsarana isan'ambaratongany miady amin'ny kolikoly toy ny Bionco, Pak sy ny maro hafa. Ary ianona amin'ilay hoe tsy nisy nametraka ny fitoriana ka tsy afaka manao autosaisine. Raha izay voapirofo fa goragora mitanila ary tsy vonona ampiatra ny tany-tandalana ireo rafi-pitsarana malagasy ho ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Koly avolenta le izy ary rehefa miresaka antsika zany firenena Angleterre zany dia tsy misangy zany amin'ny resaka fampiarana an'le lalàna. Tsy ohatra ny eto amintsika goragora ary ijerevana tavan'olona ny fampiharana zany lalàna zany. Ny any tsy mitsitsy na dirikabin'ny présidence ianao na inona ny toeranao amina firenena anankiray zany ao anatin'ny firenena anankiray dia ampiharana daholo ny lalàna. Ka amin'ny zavatra zay navoaroroy ny dirikabo zany dia ataoko hoe manala baraka ihany le firenentsika. Afa baraka hoy za satria voatontonona lay ataoko hoe institution anankiray eto amin'ny tany République Madagasikara dia tsy inona zany fa la institution farany ambony satria présidence ny resaka eto. Dia sanatsiny vava ve misy olona eo anivony zany présidence zany ho voarohiroy ao anatin'ny ty raharaha ty zany ankoatry n'ilay ramatoa dirikabiny io présidence io. Ankoatry ny hoe diplôma sy fahaiza-manao izay mety ho isan'ny masotsivana napetraka tamin'ny fifidianana izay olona napetraka ho taleny kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny République, eo ihany koa no hoe olona mahatoky, akaiky ary fantatry ny filoha Rajoelina tsara no apetraka amin'izay toerana izay ho ny fomba fijeriny mpanara-baovao. Araka izany, sarotra ny iny fa tsy misy ny firaisana tsokombakomba tamin'ireo olona sasany tao andapa ankoatry ny taleny kabinetra amin'ity raharaha ity. Manamafy izany ny faneho-kevitry Girivy Andrianarsoa tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Misy ihany ireo anaran'olona notonon'ny ilay orinasa tany amin'ny fitoriana izay niditra mivantana tamin'ry zareo araky ny nambarany mpisolo vava ilay orinasa. Ankoatra izay, tsy ahafoana ny aya ny amin'ny fanesorana ny Romy Andrianarsoa tamin'ny toerany izao, indrindra amin'izao fotoana manakaiky fifidianana izao ho hatrany ny mpanara-baovao izay ilan'ireo maniry ho kandida vola anatanterahana fampelezan-kevitra. Ity tranga ity izay manala baraka maneran-tany ny androm-panjakana izay lehibe indrindra eto Madagasikara ho ny faneho-kevitra. Enganie mba ifarana manomboka izao ny skandale zay misy eto amin'ity firenentsika ity satria betsaka loatra zay skery de scandale zay ary fomba fiteniko matetika mane hoe tena festival de scandale no nisanga nandritsy ny 5 taona zay tondrany ty firenena Rajoelina ty ary engane mba ifarana zay ataoko hoe festival zay scandale zay satria efa tsy vita eto an-toerana ntsony lay scandale fa miampita ranomasina izy zao ary any amin'ny firenena zay ataoko hoe tsy andefitra amintsika amin'ny resaka fampiasana zay lalàna zay na fampiarana zay lalàna zay. Manaraka akaiky ity raharaha ity ihany koa ny Transparency International Initiative Madagascar araky ny fanambarana navoakan'izy ireo.
ity fiarahamonim-pirenena ity izay efa nanaitra ny amin'ny fisian'ny kolikoly amin'ny fanomezana fahazahoan-dalana hitandraka arenakibony tany hatrany amin'ny taona 2012. Andrasana araka izany ny toy ny tirara mahavoasaringotra ny Romy Andrianarso tale ny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ity. Eo ihany koa no mety ho fanapa-kevitra io rarafim-pitsarana isan'ny tokony miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Anokatra fanadihadiana mifanindran-dalana amin'ny andro zareo Britanika ve ahitana ireo rehetra mety ho voasaringotra mivantana na ankolaka amin'ny tirara kolikoly ity. Raharaha izay tsy mifanalavitra tamin'ny volamena 17 kilao tratra tany Afrika Atsimo. Tsy nisy ny teny nitazapotsiny ireo rafim-pitsarana sy mpitandron'ny filaminana isan'ambaratonga ny teto Madagasikara fa ny piasan'ny fahatserana tany Afrika Atsimo no nandrainy andraikiny vao nikoropaka ny rehetra. Eto Madagasikara izay ahitana raragoavana, kolikoly avolenta sy fanondranana antsokosoko are-pirenena maro izay mahavoasaringotra mivantana na ankolaka olo-panjakana ambony tsy hita toy ny mandrakandroany ary kuizana amin'ny atao hoe tsy maty manota. Mipetraka araka izany ny fanontaniana. Ampiatra ny tany-tandalana marina ve no antom-pisin'ireo rafim-pitsarana toy ny PAK, Samifine na Bionco sa hanaovana raha-matahora sy anenjehana ireo tsy metimety sy tsy mitovy firehana amin'ny mpitondra. Ho hitantsika eo indray araka izany ny fivoarany tirara ity fa ireo olona mitaky ny fanajana sy ny fampiarana. Araka ny tokony ho izy lalàna indray no lazaina fa mitarika korotana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao araka ny hita. Anjara andraikitry ny antokony no mitandro ny fampanajana ny lalàna misy eto amin'ny firenena isian'ny filaminana sy ny fitoviany rehetra eo anatrehan'izay lalàna izay. Hoy teo anivony antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androan'ity Nela Ranevson. Tsy misy olona natao ambony lalàna, natao fezan'ny lalàna avokoa ny olon-drehetra tsy misy anavahana. Napetraka ny lalàna hamba tsy hisy ny hiafanavahana eo amin'ny hiamanam-bola sy ny tsy manana. Raha ny eto Madagasikara manokana tsy mipetraka izany, raha ny toedrara ankehitriny no jerena. Ireo fa mangetaka ny hiafampiarana ny lalàna indray no lazaina fa manakorotana hoy ny eo anivon'ny governemanta. Mipetraka araka izany ny fanontaniana hoe ireo mpitondra ankehitriny ve hiano ambony lalàna? Izy ireo hanao eo amin'ny fitondrana dia afaka manao izay tiany sy mety aminy ary amin'ny tombotsoan'izy ireo. Manao ahoana ny vahoaka sy ny madinika manoloana izany. Tsy manana fahendrena ny mpitondra amin'ny fiantsiana ady sy ny famporisiana ireo olom-pirenena tsy anaja ny lalàna ary efa miroso any amin'ny fanapotehana tanteraka ny firenena izany. Amin'ny memena dia metraka zava-dehibe izy ny titandrovana indrindra ny fihavanana eo fiarahamonina. Fihavanana zay apetraka amin'ny alalan'ny lalàna. Ary mifanajana zay lalàna zay mifanajana ilay fihavanana. Ka raha ohatra ka ny fandikanan'io lalàna io no mahazo vahana eto amin'ny tany sy firenena dia firenena ikorotana zany ilay izy. Ka raha mitenitsika hoe ikorotana anona dia hoe miala ny saritavany ajorenena velo hoe ny MMM mitady korotana tsy ny fanajana ny lalàna ve fitarihana ny olona lanaja lalàna ve no tsoina hoe manakorotana asa everina fa tsy zely izy ka miteny anao hoe manao menasy mandrahona inona tsy mandrahona ny fandrahona napetraka dia ny hoe azao ny lalàna io ny lalàna zay tsy miteny hoe lalàna misy ary eo le resaka hoe centriste ny MMM ny MMM dia metraka ny hoe lalàna misy amin'izao fotoana izao dia tokony hojaina fa tsy miteny misy izy hoe lalàna misy amin'izao fotoana izao dia tsara daholo misy lalàna ratsy ao fa zay efa eo aloha dia azao fa ny lalàna ratsy dia andao entiny Entsimbazaza dia Entsimbazaza no ovana sangy matetika tsy ovana izy. Tsy ny fizakana zom-pirenena roa samihafa no toerany antoko ary tsy manana olana amin'izany sy ny antoko malagasy miara-miainga fa ny tsy fananany fiafiloam-pirenena ny zom-pirenena malagasy intsony taoriny nangatany izakany ny zom-pirenena frantsay. Io zany izy atena tsara voafitaka daholo ny rehetra tamin'izy zay inisan'ny voalohany voafitaka tamin'ny resaka io. Fa raha nahalala zay tsy tolona tetondra tokotra amin'izay iny fanafahana ny Madagasikara amin'ny fanjanahantany amin'ny mpanjanahantany zay ny tolona natao teto ary mpanjanahanteka dia mpanjanahantany teto dia amin'ny frantsay sarotra be aminay zany eritreritra mihitsy hoe hiara-iasa amina filoham-pirenena averikindram-pandria ny filoham-pirenena tompoko dia institution anankiray androm-panjakana iny hiara-joelona manendeha iny androm-panjakana iny manana ny asiny iny amin'ny mahandrom-panjakana azy noho izany tsy maintsy mitandrina fatratra izy satria zay nitarafana azy fiandriana pirenena no hoentiny mandehandeha
ka raha izy ny fiandrianam-pirenena no mangataka zao pirenena anankiray ho ana firenena nanjanaka teto de malaza ny eritreritra tena tsy mety io zany e tena tsy mety tsy maintsy toeriny zany e ka raha miteny zay hoe tokony tsy rataka tsy ho misy izy aloha satria tena misy olana goava aloha de zay veny tsoina am'zany zay lona zay ny lalàna raha teo lalàna de io tokony novana io lalàna io raha ohatra ka na zay neny teny hoe vai ny lalàna olona nareo tsy nety e samy manana ny vina ijorony ny antoko tsirairay avy ary isy manana ny azy manokana ny antoko malagasy miaramiaingy niaraka tamin'ny isy fitondrana André Rajoelina ny antoko MMM tany ampiandohany ny isy fitondrana antony nitovy ny vina fampandrosoana kendrena otratrarina raha ny mahakasika ny sehatry ny fampianarana ny fanazarina antany ny sehatry ny isy fanamboaran-dalana fa indrindra ny fitsinjara-pahefana sangy isy tsy izany no zavatra nitranga aika ny safidy ny iala ny antoko ka tsy niaraka tamin'ny fitondrana izao intsony tsy nanangana korotana ny antoko nateo aza ny isy fahadisom-panantenana tamin'ny vina izay noheverina otratrarina tsy ao anatin'ny isy antoko ny isy hitarika korotana andetehana indray ny firenena izay efa ao anatin'ny isy fahasairanana lalina ankehitriny tarika ny olona andala resaka zaza zany risolement efa lany andro le hoe ny MMM tarika ny olona rehetra mahalala ny natao MMM iahoana fomba fiadiny sinsisa tsy ny MMM samy mahita ny zava-misy ary isy mahatsapa ny isy fahasairanana iainany avokoa ny vahoaka izay isy afaka manova ny toedrara amin'ny alalan'ny isy fandraisana anjara amin'ny fifidianana tokony hitovy tantana avokoa ireo antoko politika misy eto Madagasikara tsy tokony hisy ny fanavagavahana sy teritery atao amin'ireo mpanao politika amin'ny fanaovana hetsika famorim-bahoaka hoy ny filohan'ny antoko firaisan-kina Anty Tandrazana anany FTT nandritra ny feonambe izay nataony ty antoko ty tamin'ireo mpanao radia azy tao Antsirabe Andrinirina Randriamasoa taory faritra Matsatramboly sy Amoromanidy ny fativakina karatra indray no tsy dia ny Tahina Razafinjoelina izay filopitarika ny antoko FTT eto Madagasikara na ny firaisan-kina ny Ty Tandrazana tanjony izao fitsidiany izao ny ampafantatra ireo vahoaka Antsirabe ny vina ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny foto-kevitra ijoroany ity antoko ity ary maro ireo vahoaka teto Antsirabe no tonga nanotriny izany betsaka ireo sakatsakana ara-politika sy ny teritery ary ny antsoinjay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny tsy fanomezan-dalana anao hetsika famorim-bahoaka tahaka izao hoy ity filopitarika ny antoko FTT ity na dia nanao fangatahana ara-dalàna aza ny antoko dia tsy nisy valiny azo avy amin'ireo tompon'andraikitra eto toerana izany fangatahana izany araka izany dia tokony hitovy leta avokoa ireo antoko rehetra misy eto Madagasikara fa tsy misy tokony havagavahana na alakobika tsy tiako tare raha ny fanazavana azo avy amin'ny filopitarika ity antoko FTT ity tokony andefa taratasy mazava izy manoloana ny fangatahanay anara-dalàna satria nanara-dalàna isika tsisy atsika andeha hidina eny anarabe ka hitarika olona eny anarabe tsy avaty amin'ny firaisan-kina Ty Tandrazana zany tompo na le teny hoe firaisan-kina ary tsy maintsy tazomina fa raha tsy zany ifandrafitsika dia hiditra amin'ny zavatra ny ainatsika hatramin'izay ka dia manao antso avy zahay rehefa tiatsika ny ampilamina ny tiraraha ty dia aleo mba ampitoviana lenta avokoa ny antoko rehetra fantatrareo tsara amin'ny vaovao vao tamin'ny sabotsy teo fahadimy volana aogositra teo nisy antoko akaiky ny fitondrana nitondra olona dia teny amin'ny baipasy tsy nisy sakana naray azy tsy fantatro moa na nisy fangatahana ireny na tsy nisy fa amiko kosa amin'ny fotoanany fanomanana fifidianana tahaka izao tsy tokony izy tsony ny teritery atsika ve dia te ampiseho mihitsy hoe tany tsy tandalàna ny angatahanay ampahatsorana sy ataoko hoe ampahanetretena tanteraka ny hoe mba alao hitovy daholo le zavatra omena fa isika ne raha manara-dalàna dia vonina ny andray anjara ho anatin'ny ara-dalàna fa tsy maniry mihitsy ny anao zavatra tsy ara-dalàna anisan'ireo vina sy foto-kevitra hijoroany ity antoko ity ny fanabeazana ny malagasy mitodika amin'ny Madagasikara eo ihany koa fijinjaram-bolam-panjakana izay tena imasoan'ny antoko amin'ny fanovana tanteraka ho any amin'ny fampandrosoana ary ny farany dia vina ny Madagasikara nomerika zany hoe iainga amin'inona ny fampandrosoana dia ny vina fototra iaingan'ny antoko Ty Tandrazana izay iraisan'ny firaisan-kina Ty Tandrazana dia ny hoe fanabeazana ny malagasy mitodika amin'ny Madagasikara zay ny voalohany zay zany lahara-pahamehana voalohany ny faharo fitsinjaram-bolam-panjakana na hoe décentralisation budgétaire ary ny fahatelo dia ny vina Madagasikara
nomerika izaha eo anivony ty tanindrazana zay namola volan'izany vinjana nonoka tamin'ny 10 aza diny fa netsika tsy hoe ity misy olo ilatsaka dia zay vao morona vina fa ny vina efa mipetraka hatramin'ny 10 noentinay ary namasahana zay viny zay no hitambaranay fa tsy hitahina razafinjoelona no tahaka eo zava-nisy teo aloha hoe iny misy olona dia atao zay avedety azy a dia aveo le olona morona vina zay foana ny nahavoan'ity firenena ity ny vina aloha voolombelona fa tsy olombelona aloha voavina araka izany dia totosa teto Tsirabeny alahady fa 13 ny volana aogositra 2024 sy 20 lasa teo ny fianambe paritra izany ataony antoko FTT na ny firaisan-kinany Ditandrazana. Fa nanambara tamin'ny fomba ofisiala ny firotsahana ho vidiana amin'ny fividianana filohan'ny pirenena izay ho tontosaina amin'ity taona ity Iratsirahonana lalaina Arlanto filohan'ny fikambanana any Kristy. Ny antoko politika fihavanantsika no nanolotra azy tamin'izany isan'ny vinan'ity kandida ity ny ampanjaka ny arariny sy ny fahamarinana ankasitrahan'Andriamanitra eto amin'ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Onona zay. Ny ampiray indray ireo naneho ny fahavonona ny anavitra ny Madagasikara ka nirotsaka ho isan'ny kandida ho filoham-pirenena izay ho tontosaina amin'ity taona ity. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny maha-kandida azy androany Iratsirahonana lalaina Arlanto filohan'ny fikambanana any Kristy izay natolotry ny antoko politika fihavanantsika. Ary tena mampalahelo raha ohatra ny malagasy sady ahatra etỳ antany no mbola tsy andova lanitra ihany koa. Vavaka anampianaran'ny tompo moa milaza hoe etỳ antany tahaka ny any an-danitra ka tokony mba hisitraka an'izany fiadanana izany ny malagasy izany dia izay no tena nandresy lahatra hoe ndao mba handray anjara amin'ity fifidianana ity fa ny tompo manendry ny tompo no mifidy dia zay sitrapon'Andriamanitra eo no andrasanao anatin'ilay izy. Mazava ho azy ny vina moa le hoe malagasy mihavana amin'Andriamanitra andriananahary malagasy mihavana amin'ny samy malagasy malagasy mihavana amin'ny zavaboary ao anatin'izany rehetra izany zany ny tanjona voalohany aloha dia malagasy mihavana amin'Andriamanitra mandeha ao anatin'ilay fahamarinan'Andriamanitra ny malagasy rehetra dia mandeha rehetra ny fifankatiavana ny fifamelana ny fiarahan'ny fifampandrosoana eo amin'ny firenena ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany hoe ny fampahafantarana ny fitiavan'ny Kristy ho amin'ny malagasy zany no tena tanjona voalohany ho tanterahana ao anatin'ilay. Ankoatra izay nampiseho ny fomba fijery ny momba ny zotram-pifidianana sy ireo raha-mafana eto amin'ny firenena ankehitriny ihany koa ity kandida ity androany ny tenany izay zanaky Norbert Lalla Iratsirahonana. Ho teneniko anareo angamba mety tsy inonareo fa tapabolana alohan'izao zay vao nampahafantariko ny raiko izao zavatra izao. Ary izay natonga ny hoe tsy natoka voniny anolotra fa natoko fihavanantsika. Nahazo ny tsodrano ara-dalàna satria mozana avy moa tsy maintsy tsodrano. Ny fiainako ny maha-kristianina metiko ny tantarana ny firenena fa tsy ny fiangonana koa niditra ao anatin'izay ary afaka raha misy fiangonana olona hafa koa zany nirotsaka dia afaka ohatran'izay koa no soatoavana entiny ny tantarana ny firenena fa le manaja n'ilay cité de l'État zany satria io ny fitindra ny lalam-panorenana misy ary zany hoe anova lalam-panorenana zany mbola 8 eo zany fa tsy hoe tonga dia mamaiky zany raha hiditra amin'izany arakory. Eny tompoko dia hevitra lalina tokoa io fa ho anay misy ny fitsarana mahefy eo dia mba tokony fitsarana zay anatanteraka an'izay tokony atao ao anatin'izay. Araka izany isan'ireo kandida manaraka akaiky izay fanapahana ho raisan'ny fitsarana momba ny fizakany filoham-pirenena any Rajolina ny zoam-pirenena Frantsay ihany koa ankoatra ny antoko malagasy miaramenga sy ireo antoko politika ary hery-velona isan-tokony ny kandida ho filoham-pirenena Iratsirahonana lalaina Arlanto. Lafomba vao hafa mbola manohy ny asa fandraharany eto Madagasikara amin'ny sehatra hafa taorian'ny fialany tamin'ny fanadiovana menaka ireo mpandraharaha vahiny mivady. Baskar Damodara Minaksisy Baskar Damodara Gokani izay enjehan'ny faditseranana hatramin'ny androany noho ny fanaovana osoka mitetina 7.20 miliara ariary ny taona 2020 hoy ny mpisolo vavasy tamin'ity androany ity. Izy ireo izay efa voasazy higadra herintaona tranomaizina miampy-lamandy 70 miliara ariary. Daniela Mino Arso. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety namaly ny mikasika ilay raharaha anenjehany faditseranana ireo mpandraharaha mivady Baskar Damodara Minaksisy Baskar Damodara Gokani
no ny fanaovana osika menaka sakafo mitentina 7 miliara ariary ny taona 2022 androany ny mpisolo vava miaro azy ireo. Ity farany izay mitaky ny anaovana analizy iaraha ny fahatseranana amin'izy ireo afana mitilindray ireo menaka tratraka no giaza ny fahatseranana ireo afantarana azy na menaka brut na menaka raffiné. Ankilany nilaza androany ity mpisolo vava ireo mpandraraha vahiny ity fa eto an-toerana ireo mpandraraha enjena no ny fanaovana osika ireo raha ny fifampiresahana farany teo amin'izy ireo ny herinandro lasa teo. Tsy afaka manamarina na mandiso amin'izany satria raha ny fahafantarako azy mbola eto dolo no olona voakasika ireo fa zany moa information avy any aminareo no afantarako amin'izany aloha fa raha ny fahafantarako azy aloha raha le olona anankiroa rovako le basikara mivady dia manao raharaha eto Madagasikara izy resaka lamba sy plastika ny tena ataony rehefa niala tam'ilay fanadiovana menaka izy dia eto Antananarivo Soamantsara izy aloha fahafantarako azy satria vao fampiresaka zay tamin'ny Zoma sy mahafantatra hoe any ivelany izy. Tsehivana, voasazy gadra herintaona an-tranomaizina miampy lamandy sy 10 miliara ariary i Basikar Damodary Gokany sy Basikar Damodary Minaksy araka ny didim-panjakana izay nivoaka ny 20 febroary 2022 lasa teo no ny raharaha fanaovana osika menaka palma mitentina 17 tapitrisa ariary. Ireo menaka ireo izay sarony fahatseranana ary nogiazana avy hatrany. Efa nisany koa ny are nivoaka ny faha-4 ny volana Aogositra nanamafy izany raha ny ato taratasy nivoaka sy voaray eto am-pelantanana. Ankoatra izay, efa hatrany amin'ny taona 2022 ireto mpandraraha ireto no niakatra fitsarana, vokatra ny halatra sy fanaovana osika, fanodinkodinam-bola ary fisolokiana raha ny angom-baovao voaray. Ny mpisolo vava azy izay nilaza ho tsy mahafantatra ireo vesatra nenjehany fitsarana azy ireo. Ankoatra ity raharaha menaka ity, andrasana izay ho toy ny raharaha. Famanjombona ny tontolo ny indostria eto Madagasikara no demande André Ramarson Folotale Général n'orinasa savonnerie tropicale. Ny tenan'izay isan'ny mpandrarana nandratravo ny indostria sy ny vokatra malagasy tao anatiny taona maro. Izay eto amin'ny Kolo TV FM matariany filompanorina sy ny Tale Général dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy. Ny valim-panadinana baka sy ny makasika an'izay fivoahany valim-panadinan'izay ho an'ny eto Antananarivo sy manodidina. Eo ihany koa ny trangam-piarahamonina nahafatesana zaza ray tany Ambatondrazaka pahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Mandrapitafa vetivety. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 octobre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collègues Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 amby 3 sy 4 arivo. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Réussis ta rentrée avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex,
des crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Mamenina ny arabatra ny tonga lasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba-vao amin'ny tiala ity 7 faingo 5 isanjato ny tapa-hafahana ho an'ny bakalorea akabeny atao mahatsatra ambony omaly tokony tamin'ny 10 ora ariva no nivoaka ny valim-panadinana taorian'ny délibération ny sabotsy lasa teo. Ny andro ny asabotsy teo no efa tsindrin-daona amin'ny fiandrasana ny fivalian'ny baka ireo ankizy sy ray aman-dreny izay naheno fa io andro io no anaovana ny délibération. Ny alahady hariva nefa avao nivoaka tamin'ny fond ofisialy izany teo amin'ny fisti bakalorea mbalapaiso ambony 5,7 sy ray alina tamin'ireo 2,7 sy alina no afaka tamin'izany. Izany hoe natratra teo amin'ny 7,50 faingo 7,20 isanjato ho an'ny mpianatra rehetra izany. Ho an'ny enseignement général dia 2,77 sy ray alina no afaka. Ho an'ireo mpiadina miisa 2,7 sy 3 alina 3,10 sy 9 kosa. Ho an'ny mpiadina miisa 3,70 sy 1 ho an'ny sampana teknika sy teknôlôjika izany hoe 9,50 faingo 4,9 isanjato izany. Tena faly be zany nahaino an'ilay valin'ilay baka dia zanino fa sady amo zany dia hoe zay nieritseritsy hoe hainoko amin'ny radio heky dia rehefa afaka iaho dia mandeha aty mijery. Izany aloha faly zany fa tafita tamin'ny any vita aloha zany baka dia courage aloha zany ary tena hoe faly satria nieritreritra mafy ihany teo koa dia grevy tamin'ny examen dia fatatahatra ihany efa courage faly. Ho an'ny série A dia natratra 2,70 faingo 1,90 isanjato ny tapa-hafana. Ho an'ny série A2 kosa dia 2,90 faingo 7,30 isanjato ny tapa-hafana. Ho an'ny série L dia 9,90 faingo 7,10 isanjato no afaka tamin'izy ireo. Ho an'ny série D dia 4,70 faingo 7,20 isanjato no afaka. Ho an'ny série S dia natratra 30 faingo 7,20 isanjato no afaka tamin'izany. Io maraina io moa dia saika arovitra avokoa ireo takelaka nisy ny anaran'ireo afaka fa nisy kosa nefa ny tsara sitrapo izay nanampy ireo ankizy ho an'ny tara nijery izany tamin'ny finday. Hita hoe rovitra daholo ny rehetrarehetra teo tsy hita ntsony hoe aiza ny aiza. Efa maro zany tsy hita ntsony ny valin'ny baka ary zao hita zao hoe rovirovitra daholo. Ny varavarana koa misy nanimba koa eo ankoatran'izay dia tsy hita ny atao tena dia farany dia teo mijery tamin'ny internet zany jerevana azy jerevana tamin'ny sitiny université Fianarantsoa izy dia maro moa nanantona dia tena tsy afaka niala fanampiana fanaovana soa asa sonina atao hoe manampy an'ireo manodidina zany hoe maro ny te halala amin'ny valin'ny baka dia izay no nijanonana tetikely aloha zany nanao azy. Ny ankapobeny dia azo lazaina fa tsy dia nisy fiovana firy tamin'ny taona lasa ny tany afaka fanadinana ateto amin'ny fari-piadidiny ny Fianarantsoa manokana. Fa anisan'ny université manana sampana maro raha ny université Nandrainjato Fianarantsoa ka inona fa tsy ho diso anjara sy safidy ireo mpianatra izay anohy izany eny anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony ity. Tontolon'ny fampianarana trany nivoaka io arivo io nivoaka-panadinana bakalorea 3,20 ho an'ny faritra efatra. Mandrafitra ny faritany Mahajanga amin'ny ankabeny nahita mpiakarana ny voka-panadinana ho an'ny fampianarana ankabeny raha toka nitovitovy tamin'ny taondasa ihany ho an'ny fampianarana teknika. Anja Robert Kolo Mahajanga. 9,50 faingo 5,30 isanjato ny tapa-hafana ho an'ny fampianarana ankapobeny tamin'ny voka-panadinana bakalorea 3,20 raha toaka 7,20 faingo 7,20 isanjato kosa ho an'ny fampianarana teknika. Mpianatra miisa 2,20 sy 9,3 sy ray alina tamin'ireo 3,30 sy 9,3 sy 4 alina ny soratra anarana araka izany no afa-panadinana tamin'ny fampianarana ankapobeny ary kandida 2,20 sy 9,0 tamin'ireo 4,70 ny soratra anarana tamin'ny fampianarana teknika kosa ho an'ny faritany Mahajanga no afa-panadinana nivoaka io ariva io ny valim-panadinana bakalorea ho an'ny teto Mahajanga. Raha mijery
ny valim-panadinana baccalauréat 3 dia niatsara ny valim-panadinana ho an'ny fampianarana ankapobeny rampitahina tamin'ny taona lasa. Ho an'ny fampianarana teknika indray dia tsy dia nisy fivoany firy. Toy izao izany antotanisy izany raha eo amin'ny fampianarana ankapobeny dia 950 faingo 530 isan-jato ny mpianatra voasoratra tamin'ny baccalauréat ankapobeny no afaka ary 980 faingo 700 isan-jato ny baccalauréat teknika. Mbola mamerina ny fankasitrahana tompoko ary miaraba sady ho andreo izay afaka ary ny université Mahajanga moa zany dia vonina ny andrainjareo amin'ireo sapam-pianarana misandraka etỳ amin'ny université Mahajanga. Ho an'izay tsy afaka moa zany dia mankahery aleo ataontsika amin'le teny hoe atao sabalalan'ny mainandro tsy azo androany mbola ho aza manaraka. Nanomboka tamin'ny Eninorariva teo, efa betsaka ireo mpianatra no tsindrin-daona ny andry ny vokam-panadinana teto amin'ny bâtiment Kakal ny université ny Mahajanga. Faly dia faly ny fihetsem-po amin'izao hoe afaka ihany le fitaitainana kely ihany findasana azy tao tsy hay hoe ahoana fomba hitsarandreo anazy tao hoe sao dia sanatseo ny zavatra kely fotsiny sy nety dia tsy afaka. Faly nahita ny anarana tao zany dia mba me sent bien. Andeha Antananarivo zao nieritreretina nanao cuisine Antananarivo. Faly be ka. Tena be mihitsy ka. Satria tena tamin'ilay station solo tena nampitentena be tamin'iny dia sonana zanahary fa nafaka ka. Journaliste communication. Nafapoky anarana ke aky. Manaraka médecine. Za tsy nanampoeraka ity sarotra loatra izy tao jaune fizika tany. Sotran'Andriamanitra zany fa afaka zanako. Fa saiko maty ndraiky tao pendy tava saiko maty. Mpianatra vehivavy miisa 2 samy avy ao amin'ny lycée Saint-Gabriel avokoa no nahazo ny noty tsara indrindra, ny iray série C, ny iray kosa avy amin'ny fampianarana teknika. Izay ny tany amin'ireo faritra efa nazombokatra fa hotratra ny 7 ny volana aogositra anaovana ny délibération ny baccalauréat ho an'Antananarivo sy manodidina ireo mpitsara ny taratasy-panadinana tamin'ity androany ity. Izy ireo izay nanamafy fa ny tsara araka ny tokony ho izy ny baccalauréat na teo aza ny filazana fa isy ny noty fanampiny na ny bonus omena ny mpianatra noho ny savorovoro nateraka ny fivoahany laza adina alohan'ny fotoana tamin'ity baccalauréat 2024 ity. Anatin'ny famaranana ny fikirakirana ny taratasy-panadinana baccalauréat ny mpitsara eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana raha ny fandeha ny fomba fiasa tsy misy ny sakana tsy anatrarana ny daty ny 17 aogositra irosona amin'ny délibération mialohan'ny amohana ny vokam-panadinana. Ny fitsarana ny taratasy-panadinana efa vita fa eo amin'ilay ataontsika hoe transcription sy le fanokafana andreo le taratasy-panadinana ireo zay ny dingana ao aorianan'ny fitsarana. Dia ireo ihany koa le dépouillement zany efa vita aorianan'ny dépouillement dia misy ny fanaovana transcription. Dia ny transcription koa efa vita aorianan'ny transcription io dia misy an'izay ny fanangonana an'ireo noty sy ny taratasy-panadinan'ny ankizy tsirairay avy izay mandalo dingana maromaro indrindra ny vérification zany mbola mandalo étape farafaratsiny 3 na 4 zay vao tonga amin'ny antsoina hoe résultat final tsika avant l'ilay délibération dia azo lazaina hoe efa tomombana any amin'ny atsasadalana angamba ny vérification n'ireo zavatra ireo dia everitsika fa tsy misy ny mety atahorana amin'ny fanatrarana n'ilay daty. Ankoatra ny famaroany ny mpiadiny eto Antananarivo sy ny manodidina mitaky famelona bebe kokoa ny fitsarana ny baccalauréat 2024 vokatry ny fivoahany laza adina alohan'ny fotoana. Ireo mpitsara izay nanamafy fa araka ny fahaizana no nitsarana ireo mpiadina nateo aza ny voalaza ny filakevitry ny minisitra ny 17 Jolay fa isy ny noty fanampy ny omena ireo mpiadina. Mety ny zavatra mety fantatsika dia hoe misy ny korotana kely tamin'ity taona ity eo ihany koa ny ezaky ny ankizy izay
atao hoe ino ny apport lehibe indrindra zany ny mahatsara sy ny maharatsy ny voka-panadinana manko dia miankina indrindraindrindra ny ezaka nataon'ny mpianatra izay le zavatra nomen'ny mpianatra zay no manome azy fa io tsy dia misy loatra hoe avy amin'ny mpitsara na antony hafa ka na dia hoe iresaka bonus ary tsika fomba fijeriko ty zavatra ty ary zay angamba mampampianatra ihany koa hoe na inona mety inona moa zany hevitra mitranga etsero dia mitazona mandrakarivana zay le hoe fijery matotra zay le fijery mahitsy zay dia le fitsarana araka ny tokony izy zay le vision objective zay dia ny fahitako azy aloatra ny tanana zay daholo ireo mpampianatra ireo satria io karazana déontologie ny mpampianatra rehetra angamba ny zavatra io mitazona an'izay valeur zay. Raha isan'ny fanamby apetraka ireo jury ny fitsarana radrary ny taratasy mpanadinana, misy akona amin'ny fanatanterana ny asan'ny fandraisana fepetra mitovy ny tamin'ny filan-kevitry minisitra ny 12 Jolay. Ny tatry amin'ny filan-kevitry minisitra tamin'io izay nanamafy fa hisy ny bonus omena ny mpiadina rehetra amin'ny sokajy A1, A2, C sy D tamin'ny adina tantara sy geografia manerana ny nosy. Fanapa-kevitra sadasada izay tsy anaisitra ny ahian'ny maro mahakasika ny lanja ny baccalauréat 2022 ary anamafy ny laza ratsy ny fitondram-panjakana ankehitriny tamin'ny fikirakirana ny fanadinam-panjakana. Lafim-baovao hafa tsy ampy ny fampandrosoana mipaka amin'ny vahoaka eny fotony ataon'ny orinasa mpitrandranka Fasimainty ao mandeha natolany aro amin'izao fotoana izao ka antony mampisavorovoro ireo mponina any an-toerana. Hoy ny firaisamonim-pirenena izay nanao fanadihadiana ifotony tokony hisy. Hoy ity farany fananganana sehatra manokana ifanakalozany fitondram-panjakana sy ireo sehatra tsy miankina amin'ny vahoaka eny fotony. Daniela Mino Arso. Tsy miatraika amin'ny vatana amin'ny vahoaka eny fotony ny asa fampandrosoana ataon'ny orinasa mpitrandraka Fasimainty ao Mandaigny atolany aro. Hoy ny firaisamonim-pirenena nanao fanadihadiana tany an-toerana. Anton'izany tsy fampiny fifampiresahana sy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny orinasa mpitrandraka sy ireo vahoaka raha ny fanazavana. Tsy ampy zany le fifampianoana amin'ny sehatra ny toerana ahafahanay manamafy an'izay hoe sehatra ifanakalozana zay satria misy foana ny olana isaky ny enim-bolana tsirairay misy grevy sy ny sisa inona ny antony mahatonga an'izany dia rehefa napetraka io sehatra io zany dia vonona niakatra ambony latabatra avokoa zany ireo olon'ireo na ao amin'ny région na ao amin'ny commune zany hitadavana vahaolana maharitra hitondra fampandrosoana indrindra ho an'ny olona ny fotony satria zay zava-misy hoe misy fotodrafitrasa be dabe mipetraka na mipôry na ny lalana sy ny sisa fa tsy ampy le fampandrosoana miapaka any amin'ny olona any fotony zay ny hitanay zany. Ankilany takia ny firaisamonim-pirenena nisy ny fifampiresahana amin'izy ireo sy ny vahoaka eny fotony mikasika ny convention d'établissement izay fanaovan'ny fitondram-panjakana sy ny orinasa mpitrandraka Fasimainty ao Taolagnaro. Tsy tokony ho resa-bola fotony ihany toy ny fiskale le douanière ho iatrany ny fanazavana no resahana ao anatin'izany fa tokony ho resahana ihany koa ny fampandrosoana maharitra ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny olona eny fotony. Anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Hoentitra amin'ny fanaramaso ireo mpitatitra amin'ny kodiaran-droa eto Andrenivohitra izay tsy mbola tafiditra anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ny eo anivon'ny VMTM na ny vovona mpitatitra taxi moto eto Madagasikara. Hoy ny filohan'ny fikambanana tamin'ity androany ity. Isy arak'izany ny fitsirihana eny fotony izay ataon'ny fikambanana. Paikady izay napetraka mongorana ny tsy fandriam-pahalemana mateti-pahazo ireo mpampiasa kodiaran-droa. Rano fanazavana. Nanao fanambarana ny andraisana fepetra entitra manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana izay mateti-pahazo ireo mpampiasa kodiaran-droa na ny taxi moto eto Antananarivo renivohitra. Ny VMTM na ny vovonan'ny mpitatitra taxi moto eto Madagasikara androany miamitombo hatrany ireo mpitatitra taxi moto 5 vitsy ireo manara-dalàna eo amin'izany. Hoy ny filohan'ny VMTM. Isy araka izany ny fidinana ifotony ijerena ireo izay mpanao ratsy sy pitsoloky hitsinjovana ny sosialin'ny mponina amin'ny ankapobeny. Tsy takona fienina amin'izao fotoana zao fa lasa mirongatra resaka asanjolahy amin'io resaka fitaterana kodiaran-droa io. Eo ihany koa asanjolahy izay mahazo ihany koa ny sofera taxi moto. Misy fepetra izay noraisina manoloana an'izay. Voalohany mila zile manao zile daholo ny mpisehatra taxi moto rehetra afahana manavaka amin'ny vary sy ny tsy faripary ao anatiny. Eo ihany koa ny batsy izay batsy ahafantarana an'ireo taxi moto fa zany mpikamana tanteraka atao anatin'ny VMTM izy ary anananay dossier
tanteraka. Nanamafiatrany ity fikambahana ity fa hisy saziatra ho an'ireo izay mini mandika ity fanapahan-kevitra ity. Ahoana moa no anavahana anazy satria tsy fantatra intsony koa nefany a hoe izy mpanao ratsy amin'ireny mpisetra taxi moto ireny. Izay ny antopisian'ilay fiarah-miasa miaraka amin'ny mpitandron'ny filaminana satria misy an'ilay décision navoaka amin'ny préfecture hoe tsy maintsy manao badge sy gilet amin'ny anaran'ny entité karakarana azy ihany a ny mpisetra taxi moto rehetrarehetra sy vonona manao ny asa zany. Izay zany izy hoe tsy maintsy ny VMTN manao voatonona ara-panjakana misehano karakarany asan'ny taxi moto dia tsy maintsy manao ny gilet sy badge VMTN daholo zany rehetrarehetra ary ny mpitandron'ny filaminana moa dia mahafantatra izay lamina izay ao anatin'ny asa zany. Hatreto mpitatitra taxi moto manodidina ny 700 isa no voamarina fa tafiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna eo anivon'ny VMTM. Andrasana araka izany ny paikady maharitra izay amongorana ny tranga tsy fandriampahalemana ho an'ireo mpampiasa taxi moto avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony. Lafim-baovao hafa nivoaka ho mpandresy daza teo amin'ny TKN 7 ary 9 sorte teo amin'ny FIFA 2023 nandritra ny fifantenan'ireo mpilalao jeux vidéo sanga ny tao Toamasina andray anjara amin'ny fifananana nasionaly izy roa lahy ireto ary solitena ny afatra atsinanana ao anatin'izay Erinora Zafimanana Kolo Toamasina. Ny farana omaly rehefa nanomboka ny asabotsy 12 ny volana aogostra lasa teo ny sélection nationale Cyber Game Contest 2023 eo amin'ny jeux vidéo FIFA 23 sy ny Tekken 7 nikarakarainy ny Cool TV sy ny Juve News ary ny Orange Madagascar teto amin'ny Alliance Française de Tamatave. Vonina ary voromaro ireo mpandray anjara ifaninana hiatrika ny fifaninanana nasionaly ifanandrina amin'ireo sangany avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Nahatsapany avoletan'ny mpilalao ny Thomas ny ireo mpandray anjara rehetra tamin'ity andiany faharoa ity noho ny atsarany fiomanana. Amin'ny ankapobeny aloha mafimafy kely izy raha par rapport tamin'ny édition teo aloha satria plus moa zany ny joueur efa presque niomana tsara fiomanana daholo dia arakarak'izay koa le adina ny atrehana natongavana amin'izao sehatra zao angambany. Ya raha globalité angamba no resako tena nivoatra be ny joueur an-Tamatave. Tsy ohatran'ny taloha zany même pas tsy feno rehefa manao tournoi ohatran'io tsy midépasse 21 ohatran'iny ny tournoi an-Tamatave. Fa tamin'ity tena naheriny 21 le izy ary moa le presque participants tena nisy niveau daholo raha tena mpilalao Tekken. Dia nafinaritra aloha zany izy d'un point de vue sportivement parlant. Tena henjana be. Mila nandeha amin'ny toilette foana isaka izay matsiaro tena sérieux henjana be mihitsy le izy satria zay le pression misy satria ny adversaire mafy dia miakatra koa ny pression arak'izay le izy fa mafinaritra le izy mba hoe mampisy motivation zany ny petit joueur vao hiakatra mba hoe mahazaka sehatra zany fa tena hoe mahazo lazaina hoe mahay Tekken. Anjarako personnellement zany no miezaka manatsara le azo tsaraina sy tsy tsara mbola tazomina fa tena bizabe mbola azo tsaraina zany mba hitoviny niveau ny Antananarivo fotsiny zao nalaiko exemple efa tena henjana be daholo. Tsy ohatran'ny efa mavonimbonina ihany aloha satria efa mifankafantatra moa zany joueur presque partout Madagascar raha joueur de Tekken efa presque mifankafantatra daholo dia efa natoloha zany sisa tavela no mitondra le izy hoe azaka ve le pression le vatana sa hoe ahoana ny fandehany rehefa tongana. Na dia teo aza ny tebiteby manoloana ny avoletan'ny mpifaninana hita sotra ny hafalian'ireo mpandresy ilaina ny fananana toetsaina mpandresy raha tiana ny andrombaka ny amboara lehibe amin'ity andiany faharoa ity hoy Nisy Work. Vao mivoaka le sala fotsiny za dia efa te hafatsafatra fotsiny zay fotsiny zany le pensée mandeha voalohany ato an-tsainako dia misy ihany ny olona mafy sy olona hoe azo lazaina hoe manantalenta noho za zany fa misy facteur maromaro zany nahatonga ny fandresena dia tahaka ny sport rehetra moa zany le izy dia ohatr'izany nanjaiko an'le izy dia na dia nafinaritra izy dia nana expérience marobe koza tamin'ny tournoi teo. Matoa zareo nationaux dia ampikotrana ampy matériel sy samy manana mentalité hoe le andresy donc tsy maintsy manana mentalité ohatr'izany koa zany za dia hoe miezaka ihany zany tsy hoe mandresy foana zany mentalité dia atao ohatr'izany tsisika amin'ny farana foana hatramin'ny farana. Itododoa any antsiranana ny ekipa ny Cyber Game Contest atoato itsapan'ny letan'ireo mpilalao avy any amin'ny tapany avaratry ny nosy ampiakatra ihany koa ireo sangany avy any amin'ny faritra Diana iny ifaninana amin'ireo faritra maro eto Madagasikara. Fa iazona mba tondra zaka vetivety sika ao anatin'ity tranga mpiarahamonina iray ity
Matondorany herinaratra avy amin'ny afilina Anjiramala zazalahy 12 taona nilalao tamina toerana iray tao amin'ny Fokotany Andilamena Mbatondrazaka tamin'ity androany ity. Fil izay voalaza fa nitanjaka no nahatonga izao fa maizan'izao ny fitantaran'ireo izay nanatrimaso. Tsy tanany ain'ilay zazalahy na teo aza ny ezaka izay nataon'ireo mponina nitondra azy teny amin'ny Toby Pitsabona. Namoy ihany tao anatin'ny indray mpimaso ilay zazalahy 12 taona raha niatra ny famaizana avy amin'ny herinaratra tamin'ny filin Jirama tao Andilamena faritra loatra mangoro androany. Nilalao teo ambony sarety izay manakaiky ny filin Jirama nitanjaka no nafaty tsy tradrano ity zazalahy ity raha ny fitantaran'ireo mponina nanatrimaso. Tokony ho tamin'ny mitatao vovonana teo no nitrangany ity loza ity izay nifanandrify tamin'ny toeram-pilalovana iray nandritry ny fankalazana ny foara lehibe RN44. Dia rehefa nalao izany dia nandeha eny amin'ny akaiky ny piloka eo akaikin'ilay manezy. Dia tsy hay zany problema teo fa le courant teo zany no mihinana anazy. Dia rehefa nohan'ilay courant zany dia mamany no mibata azy nisitrona anazy dia zay eo mikabine. Dia main courant dia zay dia bataiko izy dia lasa mitokotera zay dia zay. Le fisehoany teo zany nirotsaka le vorona dia zay eo mikabine dia tsy hainay zay tao orinanay fa zay menadany tonga dia nitondra nalaiky teny tanan'ilay zaza dia lasa zay. Andeha moto dia tany amin'ny dokotera tamin'ny hôpitaly. Tabe ny finanana azy hoe le courant niakatra sa ahoana fa izy hoe may fotsiny dia le zazakely miaranga aloha tena miakarapoka be azy. Dia tonga mama nibata anazy. Dia main courant dia zay fa tsy hainay hoe courant niakatra ve sa courant nidina na may anazy. Fa sarotra ny mandainga aloha zay ny zava-nisy. Tsy tanany an'ity zazalahy 12 taona ity na teo aza ny ezaka izay nataon'ireo mponina nanatrimaso nitondra azy teny amin'ny toeram-pitsabona. Andrasana araka izany ny valin'ny fanadihadiana izay ataon'ny mpitandro filaminana mahakasika ity tranga ity. Maresaka irasan'ny pirenena mihoatra ny zava-misy nandritra ny tsunami ny taona 1790 ny zava-misy. Ao ay amin'izao fotoan'izao efa nanika ny 100 ireo namony ainy vokatra ny firetana goavana. Tao an-toerana tsy misy afa-tsy ny 300 ny toerana may ankilany no vita ny alika mitsongodia nanaovana fikarohany ireo namony ainy. Depuis 5 jours, des dizaines d'habitants. Efa 5 andro zay ampolony ireo mponina miara-miasa ka manamboatra ireo fanomezana voaray ho fanampina ireo niaramboina vokatry ny firehetana. Ankasitrana mandrakariva ny fanomezana fa ny laharam-panomehana dia ny menaka sakafo, ny fitaovana ho an'ireo vehivavy, ny tanty sy ny fitaovana fialovana. Asa fifarimbonana no hita eto amin'ity seranana ity. Mbola maro ireo traboina ao amin'ny ilany avaratry Aina. Ilaina ny fanampiana. Tsy misy andrasondraso noho ny mety ho fitombony tsiodrivotra ary maro ireo sambo efa naverin'ny mpiandry sistany. Rehefa tonga soma tsara, mirohitra mampidinetana avokoa ireo mpilatsaka ny sitrapo rehetra sy ny mponina. Tsy maintsy miroso amin'ny fanavahana sy ny fitsinjarana ireo fanampiana amin'ny traboina ireo aorian'izay. Tsy mihoatra ny 5 minitra avokoa ireo asa rehetra ireo. Vao miverina ny sambo, efa maminaviana sahady ny fanaterana ho an'ny rahampitsondray ireo ekipa. Mampanantena izy ireo fa anohy ny fitaterana, fanampiana, raha mbola ilaina hatrany zany. Raha ny zava-misy, mihoatra ny zava-nitranga nandritra ny tsunami, ny taona 1790 ny ao Hawaii amin'izao fotoana. Efa hananika ny 100 ireo namony ainy vokatry ny firetana goavana tao an-toerana. Tsy misy afa-tsy ny 300 ny toerana may anefa no vita ny alika mpitsongodia nanaovana fikarohana ireo namony ainy ireo. Tapitra treto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay 5 minitra zay mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondray ary tompoko lasy tombova veloma tompoko.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.